betsaka ny tian'ny président eto Antananarivo fa ianareo tokantranonareo a no anisany tena hoe tena tia amin'ny président. Tsy maintsy ataontsika zay ny ora ary tsy maintsy ataontsika ny anomezana rano fisotro madio satria fantatro loatra zany hoe tsisy rano zany tsy afaka mandro sakafo ianao, tsy afaka miasa ianao, tsy afaka midio ianao ary tsapako le fijaliany ny vahoaka. Fa le miarabatrika jiaby manaraka antsika ity vaovao malagasy, ny fiainam-bahoaka, ny fiainam-pirenena, ny raharaha politika no zaraintsika eto. Araka ny hitantsika manko fa neo-kevitra voalohany vidéo izay nihitantsika teo dia tamin'ny fitsidiana voalohany izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nahalany filoham-pirenena azy dia nitsidika tany ambany tanàna izy ary nanamafy izy ary misy tsindrim-peo amin'ity tenin'ity fa hoe na dia maro aza ny vahoaka ny Antananarivo dia ianareo reo ambany tanàna reto no tena tia filoham-pirenena Andry Rajoelina. Araka n'izany ihany koa manko amin'izao fotoana izao ity tonga zao ny fifidianana be ny tanàna koa mila mailontsika satria tonga indray izy hanome velirano na hitondra vahaolana fa taiza moa izy tamin'izany ataontsika hoe firy-taona zany ataontsika velirano izay nataony zany na fampanantenana nataony zany ary hainy rehefa nilany izy filoham-pirenena dia tena ambany tanàna ihany no zarainy jerona koa fa amin'izao fotoana izao indray izy dia mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra koa izany indrindra no mahatonga anazy mahanao velirano na fampanantenana indray moa ve heveriny tsy fantatra ary rehefa miteny izy tsapako fantatro ary haiko izy fijaliany vahoaka ny Antananarivo ary ny mahagaga dia ny vahiny izy tamin'ny fandarana anankiray ity dia ny Antananarivo rery no tenenina teo fangamo Antananarivo rery Madagasikara misy tetika ao stratégie na ataontsika hoe ho avy ny fifidianana be ny tanàna io dia ny vahoaka ny Antananarivo aloha no masohana amin'izao rehetra zao moa ve tsy tsapany vahoaka malagasy ohatra zao izay lazaina hoe foanany délestage tamin'ny débat nataony tamin'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana misy 400 mégawatt fito taona lasa zay fitakinany nosy manodidina tsy maintsy azo alohan'ny fety-pirenena eny taona lasa zay famitana ny route nationale rehetra ao anatin'ny 5 taona fito taona lasa zao zay tsy miankindoha amin'ny fanampiana avy any ivelany isika indray anary hanampy any Comore ho foanana tsy fandriam-pahalemana ary tamin'izany andro zany koa dia teo amin'ny 530 ny 1 euro amin'izao fotoana izao nefa ny 1 euro dia 5,000 dia tsy rariny zany ho ianao fa tsy mahay ny fitondrana tamin'izany ankehitriny nefa hitantsika zany dia 5,000 ny 1 euro tena mbola marobe ny voaray antsary daholo nefa dia to tsy tsaroana fa efa mandresy lahatra indray sahady zay izy ankehitriny tena mahatsiaro vendrana mihitsy ve dia mbola saika ho resy lahatra indray ve tsika amin'izao fotoana izao ty ary tsapany fa maro ny olona notoa ahy to sasany aza mbola eo merci président amin'ny manokana dia vahaolana dia tsy ireo fitataranao ireo angano na ireo lainga tsara lahatra izay ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina heverina fa hoe tsy tonga saina ve ny vahoaka malagasy ny vahoaka Antananarivo dia efa mahatsapa an'izany ary hitantsika anatin'ny vidéo ity famakafakana izay natao dia anohany amin'ny 200 millions d'ariary resaka jiro zany dia resaka délestage 200 millions d'ariary de temps par jour no lanina resaka carburant atao amin'ny jirama aiza re zany manomboka amin'ny oktobra ty hatramin'ny novambra izany no vahaolana hoenty filoham-pirenena Andry Rajoelina makasika ny resaka jiro eo ihany koa ny resaka rano izay miteny izy fa hoe tsapako ary fantatro fa tena tsy misasa ary tena malahelo io tsisy rano fisotroana ny vahoaka ny Antananarivo tsindriko eto manokana fa ny vahoaka ny Antananarivo rery no ny tsindriko manokana eto satria ho avy ny fifidianana zany dia Antananarivo aloha ny priorité amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nefa izy vahoaka hivahi amin'ny vahoaka malagasy hivahiny tamin'ny vahoaka malagasy manerana 30 millions 28 millions fa karazan'ny fantoka kokoa izy satria hiafahapana ny zaraha dia Antananarivo no ny masoany
da hoaro jerentsika zany fanoan-kevitra zany fa tsy maintsy manao zao manko izy hoe tsy maintsy atao ary ny vina izay nataony dia ao anatin'ny sary sy video hitantsika rehefa avy eo izay ihany koa no afaka nizarentsika eto azadino an-trano tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao zay amina manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra izay mankasitrika mankatelo tompolahy sy tompovavy ary mazoto miheno hatramin'ny farany video izay efa makafokana izay nataontsika izay koa tsy afa manoatra satria io zany le olana nyteneniko zay hoe tsy fahampiny le famokarana rano fa za kosa dia mampananteny fa anafatra ny olona rehetrarehetra efa tany Corée tsika io ny projet tana water free vao mivory niaraka tamin'ny banque mondiale ny ampitomboana ny station de pompage eo a Manchese zany rehetrarehetra zany zany aridina eny toerana mihitsy hijerany zany ary tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra tsika mba entina amany olana tanteraka amin'ny tsy fisindrano eto Antananarivo. Ny zavatra apetratsika zany misy ny vahaolana ary ho apetrako ny vahaolana ary toromarika no ho apetrako amin'ny Jirama androany. Rehefa tsy ampy ohatran'io zany ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mampiasa an'ilay groupe thermique. Misy groupe ngeza be eto amintsika ao Manchese zao zay turbine ngeza be izy io fa mandany solika tsy misy ohatr'izany satria 40 000 litres ny mampandeha an'izy io mandritra ny adiny efatra zany hoe 200 millions d'ariary isan'andro raha ahodina adiny efatra fotsiny no ampiasaina amin'io centrale io. Ny Jirama moa zany tsy nety nandoa sady mety tsy nanana amin'ny fahafahana ihany koa hoe ny ampiodina an'izy io zay no natonga amin'ny fatapahana teto amintsika. Dia tsika zany hatramin'ny volana novembre hatramin'ny volana début décembre eo vao avy indray ny orana dia izay indray zany vao hiverina amin'ny laoniny ny famokarana herinaratra eto Antananarivo renivohitra. Dia mandra-piandra an'izay zany inona ny vahaolana ataoko dia toromarika no nomeko an'ny Jirama hoe ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy ho fitsinjovana ny vahoaka Antananarivo dia ho alefatsika zany reo turbine anankiroa zay mba tsy hampitapaka ny jiro ary tsy tokony ho tapaka intsony ny jiro aloha zany mba farafaratsiny amin'ilay fotoana zay ilaina ny tena jiro na période na pic manomboka amin'ny 5 amin'ny 5 amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 9 mandra-pahatonga ny amin'ny 6 alina na amin'ny 5 sasany mandra-pahatonga amin'ny 6 sasany alina. Zay zany aloha ny ezaka voalohany ho ataontsika fandaniana be zany fa ho fampitsinjovana dia tsy maintsy ataontsika zany zay miora. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izay ihany dia efa niantso ny orinasa lehibe sy no rehetrarehetra ny hoe tsy maintsy atao reo barrage hydroélectrique ihany koa efa vita ny étude any hoe mandraka 3 ho ataontsika zany mandraka 3 io ho ataontsika zao ihany koa rano mafana anomboka ihany koa afaka herinandro na volana vitsy rehefa vita rano mafana 64 mégawatts dia eo amin'ny filana 20 isanjato ny filana eto Antananarivo zany eotra amin'ny 5 amby 20 eo dia ho zaka ny rano mafana ihany koa. Nitsika an'izany zany efa misy vahaolana maharitra ho apetratsika ankoatran'izay dia ho ataoko vaindondra raha miora ny anaova ny fitondram-panjakana manokana ny antetezam-bato zay ahafahantsika ihany koa manao barrage hydroélectrique zay mahatratra hatrany amin'ny 140 mégawatts. Ny zavatra tiako fehezina angamba ny miora satria zavatra mampijaly ny vahoaka malagasy loatra izy ity zany hoe tsy mametsiny fa tsy nanao tetikasa foto-drafitrasa maharitra ampandrosoana nyty firenena ity tsika tsy nanao tsy nitsinjo ny taranaka fara mandimby isika za tsy te hiteny hoe filoham-pirenena izy na izy fa aleo teneniko hoe isika ny mpitatana zay ny tena hoe ho raisiko adidy ny anao barrage hydroélectrique betsaka indrindra mba tsy haina ao anatin'izao aizina fa mba ahita ny tara-pahazavana amin'izay ity firenena malagasy ity. Ny mampimenimenina ary afaka manakivitra misy aloha précision ozy izy président Ravalomanana zay ny anay ny étude efa vita hatramin'ny ela président Ravalomanana tsy hoe vao atao fa efa vita
mba fantatry président Ravalomanana ve hoe firy ny puissance électrique azo avy amin'ny hydroélectrique eto Madagascar. Fantatry hoe firy mégawatt ve? Afaka mametraka fanontaniana koa ve? Valio aloha ny anahy dia mamaliny ianao aho rehefa fantatry hoe firy mégawatt ny puissance disponible en hydroélectrique eto Madagascar. 200 000. 7800 mégawatts, président Ravalomanana. Tsy vitanao le étude zany fa omeko anao efa hitanay daholo hoe aiza ny point rehetrarehetra afahana manao hydroélectrique eto Madagascar. Indesahako an'izany ke ny 200 000 zany na ny Afrique du Sud ary tsy misy an'izany 200 000 zany. ametraka fanontaniana hoe vita meloa le étude tapoha le zavatra. Vita meloa ny étude anareo inona raha le industrie anaovana hoe reto ny ilana ny électricité zay ny fanontaniako. Président Ravalomanana, ianao ihany tao ny teny hoe ilaina ny électricité mba hanaovana ny industrialisation. Matoa any amin'ny province, any amin'ny faritra tsy misy ny famoronana orinasa dia satria lafo be ny vidina herinaratra. Zany teny aminao ohatra fotsiny zao any amin'ny sud manana charbon tsika, charbon any Sako, efa hitanay ny fomba hanaovana an'izany. Afaka rotaona io dia ho vita. Ary rehefa mipetraka ny any Sako 300 mégawatt mivita ny any Sako apiena ny herinaratra, vidiny herinaratra any amin'ny sud rehetrarehetra. Zay le étude sy précision. Zao mbola veriko ihany ho fantatra ny vahoaka malagasy tsy andrakandrana aho na tsapatsapa ny fitondrana firenena. Anisan'ny tena fototra iorenan'ny fampandrosoana ny fanodonana le lazenareo tao ny araka ny zava-misy eto Madagasikara mba misy an'le valeur ajoutée. Noho izany tsy maintsy fata manao étude tsara ianao inona nataonao an'izy fa tsy ho tenitenenina fotsiny hoe anao an'izao dia anao an'izao. Tsy maintsy miainga tsara amin'ny zavatra misy ianao zay hoe firy KVA ilainao amin'ity zone ity dia zay no tsy maintsy ampiasaintsika le solaire, panneau solaire reny. Zay ny ampiasaintsika ny resaka rivotra satria be rivotra ny avaratra. Ohatra zao raha ohatra zao akan'ireny le iolenne reny any Allemagne ny démonter azy entina makaty no ataontsika efa me gâteau daholo izy rehetra, ataony cadeau daholo izy rehetra fa ny batazy fotsiny tsy maintsy ataontsika sy ny tondra azy. Io électricité io tsy maintsy aboaritsika io tsy maintsy vitantsika io. Fa raha resaka usine zany, industrie zany zay manontany an'izany nareo fa haiko. Raha mihitra fotsiny alefa amin'ny teny président Ravalomanana atao dia hoe izy mantsy ny teny hoe tsy atao aza atao no mitsapatsapa. Izay tompoko tsy mitsapatsapa ary tsy hainay koa mitsapatsapa fa ny zavatra lazaiko dia azo refesina sy afaka karakaraina. Efa déconnecté za dia ohatranareo ihany fantatro ararina raha maro ianareo no tezitra mafy mihitsy noho ny afitsiko ny jirama. Ny vahaolana teneniko amintsika dia zao za manao fanamby fa ao anatin'ny 5 taona raha 400 mégawatt ny fanaovana herinaratra ito amintsika lasa 800 mégawatt io ary anomboka amin'izany adeny zao dia anomboka amin'izany ho any andekaleka afaka 10 andro raha farafakeliny ampitomboana ny groupe ihany. Zay barrage hydraulique rehetrarehetra dia atombotsika amin'ity taona ity daholo ny fanamboarana barrage hydraulique manerana ny Madagascar. Mively rano amafisiko eto zany hoe farafakeliny 400 mégawatt zay nataony mitondra ny fandimina litran'izay 5 taona zay ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona. Ho avy ity ny fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana communaly. Ny ben'ny tanàna no antoko ny fampandrosoana voalohany amina commune anankiray ahoana ny hevitrao manoloana izay fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana manerana ny nosy izay. Ny ben'ny tanàna tokoa miora dia anisan'ny olo bofidy tena manakaiky vahoaka ary afaka mitondra fandrosoana sy ny fanovana ao anatin'izay commune iadidiny. Za isaka miteny dia hoe ny asana ben'ny tanàna zany za no tena hoe asa mahafinaritra anazy satria mifampikasika amin'ny vahoaka, mieny ny vahoaka, mitondra vahaolana ilain'ny vahoaka, zava-dehibe mihitsy zany le asana ben'ny tanàna. Eto miora dia ny zavatra tiako lazaina aminao no hoe mila mahay misafidy tsara ny vahoaka malagasy amin'izay ben'ny tanàna
ho apetrany ho fidiny hitondra ny izany hoe tanàna zay iadidiny zany satria ny antony dia raha Tananarivo manokana zao no resahana dia araka ny teneniko anao zahay efa ben'ny tanàna na Tananarivo heritaona fotsiny any ben'ny tanàna miora 2007 no lany ben'ny tanàna 7 ao zany no nanomboka nandray ny fitantanana ny tanàna Tananarivo 7 fa tonga dia taizany baraoko ozy izy ianao satria za tsy teny asa tena tsimba zaza dia tao ambanin'ny gradin any Mahamasina ny baraoko sa hoe ahoana moa ny amin'ny ben'ny tanàna ve ana capitale de Madagascar fa nakaiza ny hôtel de ville ay nidorana sy nipotehana tamin'ny 1972 dia napetrako vaindondra raha hoe tsy maintsy ataoko ny anarenana ny ananganana ny lavenina indray ny ametrahana nyo lampantanàna na Antananarivo io natao ny plan janvier février mars 3 volana vita ny plan hoe tsy maintsy ataoko ny nanao an'ity tsisy vola atao amin'ny commune fa za nanana finoana hoe tsy maintsy ho vita ity lampantanàna Antananarivo ity le 13 mai ozy hoe ho apetrako ny pose ny première pierre natao daholo ny fanasana maleva mifanasana tamin'ny tompon'andraikitra tamin'ny filoam-pirenena tamin'izany fa tratra ny fandrahoana na hoe tsy azo ataon'ny lahy io fa politika ny ataon'ny lahy maninona natao 13 mai prime ministre tamin'izany moa ny antso anahy mihitsy sa hoe hosakananareo ve zany ao ny anaovana lapan'ny tanàna ho antsy firenena sy eto amin'ny renivohitra Madagasikara ity raha 13 mai ho any olana aminareo dia aloha fa ataoko 18 mai andro sabotsy io tamin'izay tsy manina fa ataoko 18 mai napetraka ny vato fezory miora dia mba tiako tantaraina kely satria ben'ny tanàna io 2008 io 2010 le 11 décembre 2010 zay fotoana ho anaovantsika ny fividianana ben'ny tanàna zao nitokanana ny lapan'ny tanàna Antananarivo heritaona fotsiny any ben'ny tanàna namboariko ny teny amin'ny kianjany Andohalo hoe nanaovana hiragasy nasiana ny birao any ortanà teo mba ahafahan'ny mpizatany maka information sur renseignement mikasika ny fitsidiana eto Antananarivo nanao parcours sportif teo amin'ny Maremasay nanao hoe mba toerana fialamboly teo Maremasay sy ny karazana heritaona fotsiny na ben'ny tanàna ary ny zavatra nanamarika anahy dia tamin'iza mpikarakara lanonana nanafatra ny Bonem reny teo amin'ny Antsonjombe vovoka ny teo Antsonjombe dia anisan'ny programma noetiko tamin'iza ben'ny tanàna hoe teo any namarana nanao ny mitinina farany hoe rehefa zany laninareo ben'ny tanàna dia amboariko toerana goavana eto amin'ity toeranyity anaovantsika ohatran'ireny collision manivelany reny mba ahafahana manao fampisehoana lehibe sy goavana fa mila an'izany ty tanàna Antananarivo ity ary vo teo moa zany nijery vaovao dia gaga fa nisy artista ohatrany hoe ambondrona nanao fampisehoana tao feno ny kianja feno ny collision dia mamantsiara hoe mitondra andrara biriky-betsaka tamin'ny fampandrosoana nyity tanàna ity fehany miora satria nanontany anahy ianao zava-dehibe tokoa zany olona ho atao ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra izany programme tetikasa no tokony hifidianantsika zay ho ben'ny tanàna eto Antananarivo ary okizay tena eto amin'ny lazantsika aloha re Antananarivo tsy ataontsika intsony ohatrany hoe toerana fifandrafesana sy fiadiana sy ho ataontsika teatra na conflit intsony ity Antananarivo ity fa ho ataontsika modèle ana développement ary betsaka moa ny asa ho anapiny ho an'izay ben'ny tanàna ho savidiny vahoaka eo tetikasa hoentiko manokana satria manana trosa amin'ny vahoakana Antananarivo amin'ny maben'ny tanàna nateto ary ny amaranako anazy ngamba ny ora dia tamin'ny fividianana ben'ny tanàna satria zay ihany teneninao eto za no nanana isam-bato betsaka indrindra
nalany anaby ny tanàna 170 000 voix nalany anaby ny tanàna teto mibe ny tanàna rehetra mifandimby tsisy ny oatra ny 100 000 voix tsisy nitsika an'izany anampy ny tanàna Antananarivo anampy sy ampivoatra n'ity capitale de Madagascar ity ezaka tsika rehetra fa tsy zarery mba tsy ho atao hoe Tananarivo ny tanàna anisan'ny maloto indrindra aty amin'ny continent africain afaka ataotsika tsara ny hoe atao mba anisan'ny tanàna madio Tananarivo manana tetikasa amin'izany tsika efa misy fotoana mbola hitondrako an'izany miora fa ny zavatra lazaiko aminao dia hoe raha nanangantsika raha nanorontsika dia vitatsika ihany koa manovany Madagasikara ary ampamiratra n'ity Antananarivo ity. Misaotran'ny président zany zay hoe namezany andreto jiro reto mba hanazavany eny amin'ny misy anay zay efa tsy manana jiro pétrole no ampiretinay mamonja majinika tena faly aloha nahazo anazy tena miferina anay isanandro izan'izay ana hita 5 000 hivitanana lavitra zavatra mahafinaritra moa anisany fanambina petratsika dia hoe izara jiro satria tsy apaka loatra ny fijalian'ny reo tokantrano zay mbola miaina ao anatin'ny aizina dia manatanteraka an'izany tsika androany ary tena anisan'ny hoe tetikasa mahafinaritra anazy sy ny fanomezana tsara indrindra omena izao jiro izao omenan'ny tokantrano tsirairay avy zao sotra betsaka firenena tompoko anena ilay carnet dia fantatra zany amin'ny fotoana iny hoe ity tokantrano anankiray tia nahazo tia fanomezana tia tamin'ny tatotro matoa tonga eto androany dia ianareo zany ny tena anisany betsaka ny tian'ny président manerana any Madagasikara betsaka ny tian'ny président eto Antananarivo fa ianareo tokantrano reo no anisany tena hoe tena ty ary tena ty amin'ny président ary ianareo ny anisany tena hoe nanao zavatra lehibe nanao ny record tamin'ny bro-pividianana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara sady nazoton'ny fidy no tena ambony ny score satria ampefoloam-body-rano zao ohatra dia tena hoe 20% isanjato tao anatin'ny bro-fokotany anankiray ny fidy daholo fa indrindra tamin'ny 20% isanjato 2.7 isanjato 92% ny ampefoloam-body-rano ray manontolo dia ny fidy antenako zao ka isorana anareo zay ohatran'izay ihany koa ny Andrano Manal ny any atao majinika 3G Hangar ny tany Andavamamba Anjeziky ny tao Akasy ny tao Amanaritsoa Andotapenaka 1 Andotapenaka 2 ny tany atao majinika ny tany Antetezana Vony ny tany Ambalavao Isotry ny tato amin'ny lalam-by rehetrarehetra dia tena misaotra anareo sy makasitraka anareo makasitraka tena vitany zao re izy ny tanterahany jereny tsara ny trano hazo ny meny voalohany aloha dia le tena re hita mitsiny hoe sahirana ava ihany miaraka amin'ny président maseo zao dia mba miala aloha ny pétrole sy ny labozia aloha fa tsy manday tsatsomba fa tena daholo zahay ny ratsy elona zay zavatra nampanantena iny falo fonay